Indray mbava kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony Hotanterahana ny 10 Aogositra ho avy izao ary ny fanadinam-panjakana hidirana ho mpiasam-panjakana eo anivon'ny ENAM ary ny 17 sy 18 Jolay kosa ho an'ny fidirana ho polisy. Araka ny fantatra moa dia ho sarotra ny sivana izay ataon'ny fanjakana amin'ireo fanadinana ireo satria dia vitsy ihany ny toerana omena. Vonona ny anampy ireo mpiadina nefa ny fitoerana KS manome fanazavana misimisy kokoa Ramatoa Jolay na titrish. Araka ny efa fantatry ny be sy ny maro dia manomana ny fanadinam-panjakana. Misy fanadinam-panjakana anankiroa be izao no manina dia ny polisy sy ny ENAM. Ho an'ny polisy moa izany dia misy ny fanadinana andraisana agent, inspecteur, officier, commissaire. Dia amin'ny 10 Jona izao izany dia misy fidirana vaovao eto amin'ny KS. Io fidirana io izany dia ho an'ireo section ireo. Tsapa zany bebetsaka ny olona sahirana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiana rabola dia nanomana promotion anankiray ngeza be zany izay. Dio promotion io zany dia 50 000 francs ny droit dia 0 ariary ny écolage. 0 ariary satria tena sahirana be mihitsy ny olona dia nezahana namoraina mihitsy zany ka ho an'ny agence, ny inspecteur sy ny commissaire sy ny officier zany ka raha mbola misy betsabetsaka nareo anomana ny fanadinana io dia tongava fa vonona ny andrianareo ny KS. Manaraka izany dia misy koa ny fanadinana eo anivon'ny ENAM izay andraisana inspecteur des domaines, inspecteur du travail, inspecteur administrateur civil, administrateur des services financiers, ny agent diplomatique sy ny etc. Dia isy rentré ihany koa amin'ny 4 juin izao. Io rentré io zany ho andreo section ireo dia mandritra andro volana ihany koa izy io ka ho antsika rehetra izay anomana fanadinana ENAM fatary fa efa expérimenté ny KS fa manana expérience 10 taona izy ary izay sady manomana ny écrit manomana ny oral.